Resahana zany dia amin'ny resaka fanamboaran-dalana izay mitohy ataon'ny Antananarivo après un cyclone. Dia izao zany dia mampandeha Antananarivo fa ho tapahana ny lalana eo Ambatonakanga, le pavé midina Ambatonakanga iny izay ho amboarina le pavé mikotana be le pavé dia ho tapahana manomboka amin'ny Lakamisy eo amin'ny herinandro eo faritra amin'ny fanamboarana azy. Dia ao manaraka an'izay dia efa vita moa zany le Mianjarivo, lalana midina Mianjarivo efa vita le lalana amboarina any. Zany hoe tiana dia mitohy foana fanamboarana lalana teto Antananarivo izay rahan'ny tanan'Antananarivo amin'ny fitondram-panjakana. Any amin'ny tsena izay zany raha hoe fanadiovana dia efa manompo zany laminafo izay mbola vao hoe rahan'ny tsena zany misy zany ny atao hoe DPI, direction de la propreté sy ny fanadiovan-tsena, dia misy efa amin'andreo zany mbola vao manao lavasana vao. Iny zany tena tsy afaka mihitsy fa ezahana foana manala azy, zany hoe miezaka foana amin'ny tanan'Antananarivo zany direction économique miaraka amin'ny DPI manala an'ireo, zany hoe efa misy koa zany police de marché zay zany zao mandeha manala an'io. Amin'ny ankapobeny Antananarivo zany dia isan'ny olana zany tsy fahampian'ny fitaovana ary koa ny vahoaka Antananarivo dia tsy manara-dalàna sady zatra zany hoe manao tsy midala ny izay tokony rahantsika ny fanarenana azy.